Miampy 10 andro indray ny faharetany amin'ny anara-pahasalamana araka ny tapaky ny filan-kevitry ny minisitra androany 9 Mey. Miatra manomboka androany ny fanapahan-kevitra. Tamin'ny 20 Martsa no nanomboka nandidy voalohany amin'ny anara-pahasalamana ny fitondram-panjakana mba hahafahana miatrika ny ady amin'ny coronavirus. Nanapa-kevitra ny ampianto mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fampianarana amin'ny sekoly katolika ao an-tampon-tanàna ny Tomasina ny tompon'andraikitra ny fanabeazana katolika na ny JIDEC any an-toerana. Ny fitombonin'ny tranga Covid-19 any amin'ny faritra iny no antony voalaza fa nandraisana ny fanapahan-kevitra. Na izany aza nefa asaina haka ny ekzersisy nomen'ireo mpampianatra ho an'ny mpianatra ny ray aman-dreny. Misokatra trano ny birao mandritra ny tapany maraina hoy ny fanambarana nosy ny avy ny talen'ny JIDEC. Niampy 570 ny isan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimon-karetina coronavirus raha araka ny tatitra nataon'ny profesora Volontsina Anta Daniela mpitondra teny ny foibe fibaikona ny ady amin'ny coronavirus ny sabotsy 9 Mey. Ny dimy tamin'ireo tranga voamarina fa miampy ireo dia vokatra azo avy amin'ny fitiliana 12 naverina tao aorian'ilay tsy fahatomombanana ny 9 Mey lasa teo. Avy eto Antananarivo kosa ny 9 tamin'ireo 40 ambiny ary avy any Tomasina ny 20. Tafakatra 3,900 ny isan'ireo marary tratry ny Covid-19 teto Madagasikara hatramin'ny 7 ny volana Martsa. Fitiliana 500 no tanterahina ny 15 ny volana Mey no nazahoana ireo vokatra ireo ka ny fitoeram-pitiliana Charles Mérieux no nanatontosan'ny 20 tamin'izy ireo sy ireo fitiliana 12 naverina.